sehatra sosialy ndray kosa nanome fanampina ara-tsakafo ireo be antitra ny ekipa nitaria ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina ny hetsika sosialy tahaka izao tsy vaovao amin'ny reto ekipa ireto intsony fa efatriny ely izy ireo no nanatanteraka asa sosialy. Zoky olona misy 570 avy amin'ny fikambanana malagasy mijoro na FIMAMI no nizarainy ekipa Ramatoa Rajaonarimampianina Voangy kit alimentaire ahitana akora ilaina amin'ny andavanandro tetsy amin'ny kianja mitafiny ANS EJP Filoha. Fomba manokana nentin'ny ekipa ny vadin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ery iarabana azy ireo no ny fahatratrarina ny taona vaovao ihany koa ity hetsika ity. Mitondra ny fiarabana ho anareo avy amin'ny Ramatoa Jaina Voangy Rajaonarimampianina vadin'ny filoham-pirenena ny tenanay amin'izao fahatongavany fetiny asaramanitra izao ary mirary soa anareo rehetra izy ka nataony tsy latsa-danja amin'izany ny fahasalamana, ny fahombiazana ary ny fahasambarana ho anareo tsirairay avy. Andriamanitra manakarepahasoavana ny iaro sy tsimbona anareo ary tantana ny dianareo hatrany. Tsy hain'ireo nahazo tombotsony tsy isaotra ty ekipa mahalala tanana ity no nisy nitondran'izy ireo izay tsy rambiny tanana ho fanampinina ireo sahirana sy fanamaivana ny fahasairana an'ireto zoky olona avy amin'ny fianakaviana manitra ireto. Nandritra ny fotoana ihany koa no nampitain'izy ireo ny filany sy ny fangatahany mba hitohizan'ny hetsika fanampinana toy izao.